Amin'izao fanamboarana ny baka baobab izao dia ny baka madaba no mampitohan'ny mahajanga sy katsepy. Adiny ray sasany eo no anaovany an'io alavirana io. Samy entiny avokoa na olona na entana na fiara. Saingy tsy dia lehibe ny baka madaba ka tsy afaka mitondra ireny fiara vaventy ireny. 4,000 ariary ny sarandalana ho an'ny tsirairay. Ny entana kosa miovaova arakaraka ny habeny sy ny lanjany. Fa ireto fiara 4x4 ireto izao dia ray ariary no sara ny fitondrana azy araky ny nambaran'ny mpitondra ireto fiara ireto. Tsy dia mahafapo ny mpandeha loatra ny fomba fiasan'ity baka ity satria indraindray dia zotra iray ihany no ataony ao anatin'ny ray andro. Zany hoe miala eto Mahajanga mankeny Katsepy dia miverina eto Mahajanga. Raha maromaro anefa ny mpandeha dia mety hanao mihoatra an'izay izy. Noho izany dia aleon'olona sasany mandeha vedety satria misy foana eto 5,000 ariary ny sarandalana ho an'ny vedety ary olona 5,000 farafahamaro no entiny. 30 ka hatramin'ny 40 minitra eo no anaovany an'ny Mahajanga Katsepy. Mahatonga le olona misafidy andeha vedety satria maika reo nendrika tôbila ho ana maiky maraina dia voatery tsy maintsy mandeha première ligne ohatran'izany le izy. Ça dépend ny passager, raha misy première dia mandeha satria zay manko milahatra dia mandeha première ligne dia mandeha koa ny deuxième ligne dia 15 isaka ny vedety mandeha. Entana ndraiky manko zay tsy dia mitondra entana fa matetika olona foana hoentinay dia 5,000 olona anatiny. Fa entana ndraiky afaka hoentina fa spécial raha ohatra ka mitondra entana. Amin'ny ankapobeny dia olona no entiny vedety fa tsy mahazaka entana firy. Fa raha mila spécial kosa dia 4,000 ariary no akana azy.